Andriamanitra dia hiamoka ao ny teninao iray zay. Aoka ny fananao masina ny asa mahery akasika ny fonay, ka azahoanay mandray ny teninao Jesoa. Anamafisanay ilay antso tianao andrananay ho amin'ny tena filazantsara marina dianao Jesosy Kristy. Mitenena Tompo fa voninkazo izay. Amen. Petraka sika lafatra. Rehefa namanala ny fanany afatritsika miteny ity, dia voarakitra ao amin'ny filazantsara araka ny Marka toko 10, 5:20 ka hatramin'ny 12:10. Nefa naizana azy ireo perikopy anankitelo na ny bokin'ny Amosy izay mampiseho ilay antson'Andriamanitra ilay tefa tamin'ny Amosy, na ny bokin'ny Galatiana izay hitantsika eto izay nampitodika any Paoly apôstôly ho amin'ilay tena filazantsara marina ny intsona azy, ka nilazany fa fanambarany Kristy ilay filazantsara toliky dia Jesosy Kristy. Na i Bartimeo izay voalaza eto ry afaka dia foto-kevitra anankiray ihany no ambary eo, ilay fanamafisan'Andriamanitra ny fihetsona ny mpanomboky. Ary zany no tonga hiainga tamin'ny bokin'ny Marka izay voalaza eto, izay anamafisan'ny Tompo ilay antso asy aminao, ilay ahafahantsika manavao fanorakelantsika tranetrany ao fanompona azy, ary amin'izay ona ilay sabito zany antson'Andriamanitra zany izay tokony ho fantatro sy fantatrao fa misy antson'Andriamanitra amin'ny mahampanompony sy mahampino atsika dia maro fiangonana. Inona ry avako niavatra? Anankitelo niavatra lohany. Niavatra voalohany rehefa mijery mamaky zany perikopy rehetra zany ianao dia izao: olomboatsy ny pelo no izany. Ny antson'Andriamanitra dia izao: voalohany miantefa amin'ny olona rehetra. Miantefa mihitsy amin'ny olona rehetra. Zany ry avako ny tokony zahotsika fa io antson'Andriamanitra io tsy manavaka, fa ny olona rehetra na iza dia antefany antsony Tompo, ary tsy mijery izay efirina mahizy azy ny olon'Andriamanitra rehefa miantso. Ary saika natetika miveribirina tao anatin'ny perikopy nandritra izay telo alahatrizay zany, izay tokony ho fantatrao fa mety efamotsy aminao koa miantso ny Tompo. Bartimeo dia voalaza eto fa lehilahy jamba mpangataka teny amoron-dalana izay tsy manaraka ny fihetsahany fiainana ara-tsosialy kory, izay tsy niomana na hevitra fa izany lehilahy zany miantefany antso ny Tompo ny afatra. Kanefa izy rehefa nisarambotra ny tany fotsy tamin'Andriamanitra dia rehefa tamin'ny antso ny Tompo, antsoy ilay jamba ho ny Tompo. Ary zany tokoa no hitantsika amin'ny Amosam-paminany eto, izay fantatsika tsara ny avako mamosa ny Amosy, mpiandrodry, mpiarakara viavy zany no asany. Ary nasanaza fa tsy mba zanaky ny mpaminany ary tsy mpaminany tsy zanaky ny mpaminany, fa mpiaviavy no asany. Fa no ilay antson'Andriamanitra hoe mandriana maminalia any Israely ianao, izany sokajin'olona rehetra zany ny andefany antso ny Tompo. Dia tahaka izany ki Paoly apôstôly izay fantatsika tsara fa nandeha tamin'izay rehetra naimpomy sy fahalalany manokana, nandeha tamin'ny fampianarana maro samihafa dia ny fampianarana Jesosy izay gaina teo aloha, fa izay nandeha tamin'ny tsy fahalalana iny ny andefany antso ny Tompo. Indraindray ianao mandeha mivoana mandeha amin'ny lalana tsy izy,
fa miantso ny tompo diavana malala dia antso miantefa ty olona rehetra ary sokajy olona rehetra miantefa miantso mety teny na hoe fa iza ve dia mba mendrika zany antso ny tompo zany mety ny fahalenenao sy ny fatateranao no ataonao sakana tsy afahanao mandre ny antso ny tompo fa miteza ny havana tahaka andreto manompon'Andriamanitra rehetra ianao fa na manahoana sokajolona na sitangina na toerana misy anao fiafatra miantefa amin'ny olona rehetra ny antso ny tompo tsy avy antso ny marina fa manao mpanotaibenaka kaza zay verina fa tsy famendreanao ry afatra no ataonao sakana ka iodinana amin'ny antson'Andriamanitra ary aza miandry an'ilay famendrehana zay hoe aleo rehefa mba menimendrika kokoa vao anao mikiasa an'Andriamanitra ity ao amin'ny tompo ry havana malala ary ao amin'ny Jesosy Kristy no mitondra anao sy mampiovanao ho amin'ny famendrehana tanteraka fa rehefa miantso anao ny tompo eno ny antsotry ankatoavo ny baikony ary ao ny toromarika ao mety fa ianao indrindra miantefa miantso ny tompo amin'ny tenity Jesosy vonina iantso azy ianao ry afatra raha manaiky ianao itodio atongo lany sofinao iaino azy ary miteza ho anisan'izay moantson'Andriamanitra ianao fa ao anatin'ny antson'Andriamanitra no anehoany kely fikasana ary anehoan'Andriamanitra zava-mahagaga eo amin'ny fiainanao zay hitatsika tamin'ny Bartimeo zany fa rehefa nanona ny antso ny tompo izy inona ny teny azy ina ny tianao ataoko aminao ary ny tompo hiavana mandova manamboatra atonga anao mendrika ny fihetsika miteza azy hanona ny antso ny tompo ianao fa izaho sy anao ry havana ny andefany miantso n'Andriamanitra fa zavatra anaka ny faharoa izay namafisa sy anamafisanao miantso ny tompo ao anatinao ry havana dia tadidio faharoa miantso n'Andriamanitra dia tsy voasakan'izana isa miantso n'Andriamanitra dia tsy voasakan'izana izy zany no azy tamin'ny Bartimeo eto raha hitatsika tsara fa raha miantso amin'ny tompo izy raha nahitazana an-taro ahoana moa ny antso ny Bartimeo zay hitatsika eto ry Jesosy zanaky Davida mamitray foanka no raha honan'ny olona tsy teny izy no sakanan'ny olona mba hankiny izy ary hoe zany olona tapena mpavy izy satria no hiverina fa fanengerenany zany fa antso tsy nasakana amin'ny Bartimeo fa natonga azy mbola itabatabo itatatata anao antso aho fatrany an-trano satria fantany fa raha ny fampirampo Andriamanitra rehefa ny antsoantso tsy voasaka mifandrarana azy Bartimeo dia indro ny antso ny tompo zay nitodika tamin'ny hoe antso ilay jamba riavanao rehefa vonina no tena ho an'ny tompo ianao rehefa fantatrao fa anisan'izay ny antefa ny antso n'Andriamanitra ianao tsisy na iza na iza ary sakana ny antso n'Andriamanitra aminao ry afatra ary tsy avelan'Andriamanitra ianao raha tsy tonga eo anatriky satria tsy voasakan'iza na iza ny antso ny tompo tahaka izany koa osa raha manaraka tsara ianao fanorarana tsy torotena amin'andro tao Betely izy
fa izany rehetrarehetra zany tsy nahasaka anazy intsony anatanteraka mibaiko sy antsony tompo zay netefa taminy zany no amafisiny eto fa tsy mpaminany aho o iamosa lazanako mpaminany aho fa tena mpiandrasan'onjy aho no nantsona Andriamanitra mandiana maminali amin'ny Israely ry avamalalo takizany Paoly apôstôly zay fantatsika tsara fa nandeha tamin'amboly say pataky fa ain'Andriamanitra nanovany fony tamin'ny fifanenana aminy tao Damaskosy lalany Damaskosy nampiovany fony ka natsapany lay lalana zay nitson'Andriamanitra azy ilay fitoriana filazantsara marina ry havana betsaka ny fandrahonana mahazo atsika fiangonatra mandalo endrika fisakatsakany sy fampankinana atsika fiangonana amin'ny endrika rehetra ry havana ny fiarahamonina manodidina ny trangadavatra rehetra manodidina fiainantsika dia mampankiana atsika fiangonana amin'ny endrika rehetra fa na iza tsisy masaka miantso n'Andriamanitra rehefa vonona ianao ka anota aza mankina mitenena mitsorory afatra aza hoy sy ariario amin'izao tontolo zao na iantso n'Andriamanitra any atefa taminao fa natsolo fa volombelona ianao anehoan'Andriamanitra anery anehoan'Andriamanitra mivoninahitra notsoan'Andriamanitra atao miaizina mba hitorony atsara lay miantso anao aza mankina fa tsisy masakana miantso n'Andriamanitra na iza na izy mitsoro mahatoky ny amin'izay mitsoan'Andriamanitra anao ry havatra fa fatina mazava tsara eto fa niantso n'Andriamanitra ry havana-malahy dia antso handehanana ho amin'ny tena fonona marina ny antso n'Andriamanitra dia antso handehanana amin'ny tena fonona marina zany hitatsika teto ry havana fa rehefa nikiry nanao zava-dehibe ary niantsoantso tsy nety nangila nateo azany fisakalan'olona Bartimeo dia iny ny antso n'Andriamanitra ny efa taminy aona zao aona le antso le nataon'ny olona taminy tamin'izy le voanatsona teo dia zay le antso io aona izy le ny vahoaka rehetra zay nanodidina azy ny tiny taminy antsole jamba ary olona ny antso ka nanao taminy hoe aona matoky mitsangana miantso anao izy ary zay antso n'Andriamanitra ny atefa tamin'ny Bartimeo zay ry havana lazaony toky tamin'ny tompo iny mandehana mitsangana ny fionao na fontsy anao takizany kio ry havana raha mahita anao Paoly apôstôly zay nitsony favolombelona ny amin'ny antso zay nitson'Andriamanitra azy fa tamin'ny naiponjy tamin'ny fahalalana fampianaran'olombelona tamin'izay fampianarana azo tamin'ny tsosy nandehana tamin'ny sy fahalalana dia nafana fotsy antso tsy izy antso tsy nandeha amin'ny lony iraka tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra ary tamin'ny tsy fahalalana nandianatra antso andeha anitsika ny kristianina anjara vany fiangonana andeha anitsika ny fivavahatra sy ireo kristianina ny nataony ary zany afaka mifahavoazana ho aty indraindray isika diso indraindray isika mandehandeha foana ny zavatra tsy fantatsika fa mandehan-kafanao fotsiny ary misy azy tsika leto zao ngamba milo a tongeto tsy fantatao koa hoe inona ho tena taonao eto misy sasany tsy kristina tonga faneto misy o sasany eto dia mivarina fotsy mijery inona ray zavatra mitrako am-piangonana inona zavatra misy sasany tena mitsofona zavatra tsy mety mahasansay fotsiny tongavany eto amin'ny fanaikana fa miantso ny tompo dia miantefa aminao
ary ty ampahafantatra anao sy ampahalala anao ny amin'izay tena fototsy ny fononao ny afana. Ary Paoly apôstôly dia fantatsika tsara fa ny direktion andehantsika amin'ny fiangonana na mijanaka fa teo izy ny fanena tamin'ny tompo. Ny hiratra ny masiny teo vao fantana na ny filazantsara ray finoana izay noreny ny azy dia diso tanteraka ary teo vao fantana. Fa ny filazantsara izay mitrana azy iza Jesosy Kristy. Taloha mantsy raha fantatrao tsara raha fa ny olona tamin'ny lalàna Mosesy ny orenan'ny finoana ny olona tamin'ny fotoanandro. Ary zay no fantan'ny Paoly apôstôly eto ka nandianana na tonga hoe zany fivavahana Kristy zany dia fiangonana fivavahana sekta. Fa rehefa ny fanena tamin'ny Kristy izy dia nisokatra ny masony aity lay nitsofana ay Kristy lay tena filazantsara anjana sy nitsona teo vao sokatra ny masony ary nijoroany favolom-pelo. Riavana malalo kristianina ny antson'Andriamanitra miantefa amiko sy aminao iavao dia mampiorona anao andeha ho amin'ny tena finoana maro. Teo Paoly apôstôly vao tonga zay ahialana tsisy nandehanany teo olo ary natao trosa lehibe, natao zava-dehibe hoe tsy maintsy mitody amin'ny rahalahy koa anambara Kristy fa ny fototsy ny finoana kristianina dia iza Jesosy Kristy. Lay fanena taminy lay niona taminy ka nampisokatra ny masony ka teo vao fantany le tena mission izay iraka nanjana azy izay nataony trosa tsy maintsy hitory an'izany. Ry kristianina hafa anao ry havana manano Jesosy Kristy lay finoana mahay na iza na izy ampitolo filazantsara ianao izay rahana ary mandeha amin'ny fasafitorina tsy maintsy miorona amin'ny Jesosy Kristy ary tsy maintsy miolany. Zany antony hoe zay raha tompo dia tsy maintsy antsoina hoe sao eo aminy zay hoe centripète makeo anivo aloha miona amin'ny tompo makatory marika sy makatory sotra tsy maintsy manovely ary sokafan'Andriamanitra ny masiny ahitra sy alala marina momba anay. Zany jiafa lay antsony tompo andriananao amin'ilay tena finoana maro. Betsaka ny avako zavatra tena mampieritreritra zay tokony ampitandrina antsika. Ao ny sasany miorona ny tsona hoe développement personnel miverina fa amin'ny tena na fahalalana na izy ihany miezaka mampivoatra ny fiainany. Raha tsy miorinao amin'ny Kristy ny développementanao zava-po zany ary ao amin'ny Kristy ny fototra miavaka mampiorina antsika amin'ilay tena finoana maro. Ary zay natonga ny tompona za tamin'ny Bartimeo mandehana ny finoanao na havonjy anao rehefa niaona rehefa nifanena rehefa nanehoan'Andriamanitra zava-mahagaga teo amin'ny fiainana rehefa nampahiratin'Andriamanitra ny masony dia teo vao hita ny tsy fantany ary tsapan'ilay Jesosy Kristy tsy mampanigina azy ary voalaza fananina moa izy nanaraka ny Jesosy tamin'izay nijanahary. Paoly apôstôly teny azy ampahafantariko anareo rahalahy ny filazantsara izay toriko aminareo fa tsy tahaka ny fanohitry na fampianarana azo tamin'ity fa tamin'izao moa fanambarany Kristy. Ray Kristy mifanena taminy io nampahiratra ny masina teo vao fantany lay filazantsara izay toriko. Ary zany mahatonga amin'ny Paoly eo amin'ny Korintiana 4:10 anisan'ny zavatra natolotra anany voalohany indrindra izy dia iza moa lay ndraisiko izany ndraisiny Jesosy Kristy lay maty ary nitsangana tamin'ny andro fahatelo. Kristy riafatra lay finoana iorenany finoana sy ny fanantenantsy izany ho andrany tompo ary izy no niantsony tompo anao. Reo ary ava niafatra anankitelo mety tompo anao androany anamafisanao finoana sy lay fahatokilo tanteraka zany antson'Andriamanitra miantefa aminao zany. Fa ny antson'Andriamanitra dia miantefa amin'ny olona rehetra tsy manafaka izy tsy mijery zay faharinenana tsy fahatanteranao izy
tsy mijery zay mety iverinao fahakamosanao izy fa ianao zay indrindra no atefa miantso ny tompo avana ianao miantso matoky azy miantso ny tompo fiavana malahatra tsy voasakaniza da izy nenena endrika ho fandrahonana fanampenam-bava zay mampirikiny anao tsy izy mahasakana miantso ny tompo zany fa rehefa ianao ny atefa miantso mandehana pireny filazantsara ambarao amin'ny olona rehetra Kristy miantso ny tompo fahatelo miantso andehananao amin'ny tena fonona marina Jesosy Kristy zany eo aminao ny tompo matoky soloary tena olomboantso n'Andriamanitra miavana matateraka an'izany mila eo amin'ny tompo ianao teny. Amen.